Ara-paina hatrany ianao manaraka ny fandaharana Aramaso izay vokarin'ny Transparency International Initiative Madagascar izay tohan'ny PNUD sy ny PBF arabola. Araka ny fampahafantarana antsika foana isan-kerinandro dia ny fandaharana Aramaso dia mandray solombavambahoaka iray isan-kerinandro. Amin'ity anio ity dia solombavambahoaka andriambavilanitra indray no vahintsika amin'ity anio ity tsy iza izany fa Ramatoa Rafenomanantsoa Aina solombavambahoaka ny Madagascar lany tao amin'ny Boriboritany Fahatelo. Fanimerabanao Ramatoa solombavambahoaka ary misaotra anao manaika ny vahiny ato anatin'ny fandaharana Aramaso. Fanimerabanao dia fanimeraba antsika rehetra any tokantrano any toeram-piasana any anaty bus n'aiza misy anareo dia manatra ny arahabantsika rehetra. Ya, fanontaniana voalohany Ramatoa solombavambahoaka rehefa manomboka hatrao fandaharana Aramaso dia fanontaniana entina ampahafantarana foana ny hoe iza moa zany solombavambahoaka izany. Ianao mampanakanto anao dia mazava ho azy efa fantadaza efa fantatra ny olom-pirenena kanefa misy andro maniry te ahafantatra hoe iza tokoa moa zany Ramatoa Anyah moa fahafantarana anao dia inona koa naharisika anao hiroso tao anatin'ny sehatra politika. Araka rehefa voalazanao teo tsy nodisonao mihitsy ny anarako izay lava dia lava Rafenomanantsoa Aina na fantatra ihany keo amin'ny anarana maha-artista hoe Anyah manambady tokana ny vadiko dia mananjanaka efatra mianadahy 12 taona lehibe indrindra 2 taona ny farany dia akoatra ny mahampanakantona ihany koa dia mpandraharaha ny tenako efa nanomboka tamin'ny taona 4 nanangana orinasa izay mivady dia mitatana orinasa zany tenako anatin'izay ny tena hoe naharisika ananga ambany niditra tao anatin'ny sehatra ny politika 7 na 8 taona lasa izay tamin'ny 2014 dia finamanana aloha satria raha tamin'izany andro izany ny antso ny tenako ny filoha Andry Rajoelina hoe mitady olona atao solombavambahoaka atao amin'ny Boriboritany Fahatelo dia tena sadaikatra ihany satria anisan'ny tena nankahalana zany atao hoe sehatra politika zany tamin'ny fahazazana ny fahatanorana satria tsy dia tena ataoko hoe ohatra tsara zany ny hitako tamin'ny fahazazako. Fa ny tena naharisika anahy na nikeko ny hoe latsaka tamin'ny anarany mapara tamin'izany andro izany dia hoe nila tanora ny firenena nila atao hoe olona vaovao ihany koa tao anatin'ny sehatra politika satria tena mbola novice tena tsy nahay an'izany resaka politika izany mihitsy ny tenako tamin'izany dia ny tena nanosika anahy ihany koa dia ny fitiavako anty Madagascar tsika aty dia efa tao anatiko foana ihany koa noho ny vita ny fianarako tany ivelany ny hoe hiverina eto andraraha eto hitondra ny anjara biriky ihany koa dia ny sehatra anankiray ny hoe solombavambahoaka dia sehatra anankiray ahafahako ihany koa mamelatra n'izay hoe anjara biriky izay amin'ny lafiny sosialy amin'ny lafiny hoe sosikevitra ihany koa teto anivon'ny Antenimierampirenena dia nanome endrika vaovao ihany koa enina dia hoe anisan'ny vitsivitsy ihany hoe nametraka n'izany hoe tokony ho endrika vaovao ny politika eto amin'ny tany sy ny firenena dia efa miezaka hatrany zany dia izay ny tena nahasarika anao hoe afaka tsy ho ratsy ny atao hoe politika fa afaka hoentina amina image hafa ihany koa. Ramatoa solombavambahoaka indroa ianao izay lany teo anivon'ny Antenimierampirenena maha solombavambahoaka anao mety azo fantana hoe inona ny olana fa tena setrainao dia mety toy ny ahoana mety nentinao na mahanjany olana izany amin'ny maha hoe solombavambahoaka anao. Betsaka ny olana sedraina eny amin'ny fiarahamonina eny na ataoko fotsiny hoe amin'ny lafiny asa amin'ny ankapobeny satria voalohany indrindra aloha hoe amin'ny vehivavy ny tenako izay dia efa anisan'ny sakana lehibe ihany koa tamin'ny fanatanterahana ny asa satria sady vehivavy no tanora dia ohatrany tsy dia tena nomeny olona lanja loatra angambany teo amin'ny hoe ny asa natao na ny hoe ny tenenina satria amin'izay hoe amin'ny mahatanoranao izay angambany dia mety mieritreritra ny olona hoe tsy ampy
traikefa na ohatr'izany dia sakana be da be zay nanatonako any vahoaka ny Boriboritany Fahatelo. Tao anatin'izay koa ny jugement an'olo ivelany. Tafiditra ao anatin'izay ihany ilay mahavehivavy sy hoe mpanakanto ianao dia naninona no lasa nanao politika, anananao ve le fahaiza-manao an'ilay politika zany no tena hoe niatrehana tamin'ny ankapobeny. Raha tamin'ny mandako voalohany dia teo amin'ny resaka fifampiainona teo amin'ny mpanatanteraka sy ny solombavambahoaka ny tena zavatra sakana betsaka satria betsaka ny zavatra nikasaina natao tao amin'ny Boriboritany Fahatelo tamin'izany na ny sosialy na ny fotodrafitrasa na ny fitaraina amin'ny ankapobeny teny fotsiny fa somary nanany sarotra kely nanantona ny tamin'ny fitondrana tamin'izany andro zany. Ankehitriny soranan'Andriamanitra fa lany mandat faharoa zany hoe hitan'ny olona teny amin'ny Boriboritany Fahatelo ihany zany ny asa natao sy ny kasaina natao dia zany amin'ity deuxième mandat iny tena hoe hiaccélérena an'izay vina nananan'izay dia hoe mba hatateraka an'izay zany amin'ity. Resaka kely resaka tambemana ndraiky tsika Ramatoa solombavambahoaka toy ny ahoana ny entinao miserasera amin'ny olona mifidy anao rehefa anatin'ny fanatanterahana ny asa maha solombavambahoaka ianao? Tamin'ity deuxième mandat ity moa zany betsaka ny andraikitra izay sahaniko satria ankoatra ny maha solombavambahoaka ny Madagascar ny tenako dia nahazo andraikitra ihany koa atao anatin'ny birao maharitra zany hoe Mpampaka-teny lefitra ny tenako dia miopana bebe kokoa zany amin'ny asa ato amin'ny Antenimierampirenena. Ao anisan'izany koa ny ao amin'ny haute cour de justice ny tenako dia misy ihany koa zany ny andraikitra izay goavana be raisiny eo anivon'ny zany. Ny hena kely zany raha hoe raha tokony ho izy hoe hidina ny fotony foana tahaka ny natao betsaka moa zany no manakina hoe rehefa propagande nareo hita foana isan'andro nefa no lany nareo dia tsy dia hita. Miezaka zany ny tenako satria manana an'ireo mpiara-miasa akaiky izay atao assistant parlementaire sy ny conseil technique izay midina ny fotony isan'andro tsy mitsahatra ny manontany ny zavatra mampanahy na zavatra ilain'ny vahoaka eny. Za miezaka zany midina eo amin'ny indroa isam-bolana eo eny amin'ny fokotany zany tena hoe mandrindra sy mijery ny zavatra tokony hanampiana an'ireo vahoaka izay mifidy hatreto aloha tsy dia nahita hoe olana manokana tamin'izay fa za koa anisan'ny tena misokatra nanokatra ihany koa ny tenako birao eny anivon'ny Boriboritany Fahatelo izay handraisana an'ireo olona ireo ankoatra ny birao etsy amin'ny Antenimierampirenena. Manao indray Ramatoa solombavambahoaka ianao mpikambana anatin'ny RCJ mety heverinao sosikevitra amin'ny resaka ady amin'ny kolokolo izay ady mbola mila tena voizina eto amin'ny firenena mety hoe sosikevitra entinao mahomby amin'ny maha solombavambahoaka anao amin'ny resaka ady amin'ny kolokolo toko. Raha amin'ny ady amin'ny kolokolo io zany araky ny lazaiko foana hoe raha ohatra ka te hanafaka firenena ianao hitondra fanovana ao anatin'ny firenena anankiray dia ny tenanao aloha ny mila dinihana hoe aiza ho aiza ianao anatin'izay tiana hovainao amin'ilay firenena satria ny firenena dia olo-pirenena aloha dia avy eo fianakavian'io olo-pirenena io dia avy eo amin'ny fokotany misy an'io firenena io ao amin'ny district misy an'io firenena io dia izay vao ny firenena iray manontolo. Donc miainga ny fotony zany any amin'ny olo-pirenena tsirairay avy ilay izy dia toe-tsaina ilay izy zany hoe tokony ny ety fotony aloha zany dia efa mandata teraka ny endrika kolokolo rehetra, endrika tsolotra ambany latabatra, endrika ohatra ny hoe tsindry azo lena na ny responsable miakatra aty amin'ny responsable zany tokony hoe hanome zay exemple zay amin'ny olo-pirenena tsirairay avy araky ny fiteny vahiny moa hoe l'exemple vient toujours d'en haut. Dia ny ananga many sosikevitra hoe betsaka ny ao amin'ny fitondram-panjakana efa miezaka mampiseho an'izay lafiny hoe miady amin'ny kolokolo zay exemple
exemple tsara zay hoe ty tompona ndraiky mpanjakany ty ato amin'ity ministère ty olona anankiray ty tena tsy azo hidivirana fa tsy azo anaovana an'izany kolokolo zany zay aloha zany voalohany la eo amin'ny lafiny hoe ao amin'ny ACJ zay indray satria moa olo mpanjakana ambony no tsarainao dia hitako hoe ny fisiany olo dia efa antony anankiray mety hoe iemorany ny olona mety hitetika anao an'izay asa ratsy zay fa mino fa raha ny olo-pirenena tsirairay no midénoncer any amin'izay sehatra misy anazy zany hoe misy an'ity ao amin'ny fokontana, misy an'ity ao amin'ny ministère, misy an'ity any amin'ny district any amin'ny sehatra rehetrarehetra manao an'izay dénonciation zay dia hitako hoe hevitra anankiray zay ifrenehany alatsina amin'ilay vary amin'anana tena hoe anajanan'izay hijanonan'izay hevitra aty zay. Saotra tompoko, nisan'ny firenena mbola tsy afabela ihany koa isika ao anatin'ny Covid-19 ankehitriny mianika be ny statistika any amin'ny firenena samihafa any ivelany. Eto Madagascar ihany koa manomboka miverina mihazakazaka ny fiakaran'ny statistika amin'ny resaka Covid. Araka ny fahitanao azy mety nanahoana ny mety hoe lesona tsara sy tomina tamin'ilay fitantanana n'ilay crise teo dia inona no tsara ho mbola ho tohizana, inona no tokony ho tohizana intsony ao anatin'izay fitantanana ny crise zay dia inona koa mety hoe sosikevitra zany amin'ny solombavambahoaka anao. Raha ny fahitako anazy manokana aloha dia tahina manokana ty firenentsika ty satria anisany raha mijery ny statistika rehetra maneran-tany tena ohatrany hoe ny angaran'Andriamanitra manokana izany tsika fahitako anazy satria raha ny isa hita raha ny maty ny isan'ny maty tena kely lavitra no ny firenena manodidina antsika dia nisy tao ny ezaka lehibe zany nataon'ny fitondram-panjakana igerenan'izay crise zay raha nanomboka ny confinement tamin'ny herintaona dia anisan'ny tena niarany kondo tamin'ny mpanatanteraka izahay solombavambahoaka hoe inona ny mety anampiana an'ireo vahoaka ireo nisy reny tosika fa meny vatsy tsinjo anisany andray anjara betsaka tao anatin'izay ny tenako tena hoe nidina teny fotsiny nitetin'ny tokantrano nanao ny recensement nanao ny fizarana nana Aramaso ihany koa no hoe tena tonga ny amin'ilay vahoaka tokony hisitraka an'ilay izy tena zava-dehibe zay hita ihany koa ny fepetrany fitondram-panjakana teo amin'ilay hoe fanentanana ny olona teny fotsiny anisan'izany koa ny solombavambahoaka sy ny ekipako ihany koa nidina teny fotsiny manentana ny hitako tena hoe vahaolana voalohany indrindra aloha isorohana an'io dia araka ny teneniko teo foana hoe tsy firenena ny firenena raha tsy ny olo-pirenena dia mila zany sady tafiditra ao anaty ilay sosikevitra ny teneninao teo hoe ny tsirairay no tonga saina hoe misy arety mandringana tonga any dia mandray ny fepetra iarovana ny tenako iarovana ny ankonako dia miaro ny hafa ihany keo anatin'izay isika manko matetika manan'izay fanahy somary rebelle zay hoe atoina koa cache-bouche rehefa mifankahita tsika fantatra hoe ny firenentsika ny fianakaviana eto amin'ny firenentsika tena soudé tsy mifankahita foana dia nefa ny ao anatin'izay hiparitahan'ilay aretina dia anisan'ny sosikevitra ihany koa sady fanentanana hoe tsy mitoetra ely io aretiny io raha ohatra ka tsika tsirairay no mandray an'ilay fepetra ny fitondram-panjakana ihany koa efa hita fa manao an'izay hafany ary ny tenako ao anatiny mahita ny ezaka sy ny hoe tsy mandry andro sy alina raha filoham-pirenenantsika io sy ny mpiara-miasa aminy mitady ny vahaolana hoe ahoana ny tsy paritany tsy valanaretiny tsy ataoko hoe tratra ny tanjony mety hoe miverina izy zao satria nisy taontsika teo tena goragora teo amin'ilay fanarahana ilay fepetra zay efa napetra ny fitondram-panjakana fa miezaka zao no manentana indray za mino fa tsy hiditra ao anatin'ny confinement vaovao tsika na dia hoe miakatra ary ny tany zany olona hoe voany zany aretiny zany za koa mino fa
araka ny teneniko teo hoe notahina manokana antsika malagasy raha ny immunité ananantsika hitako fa matohatra tsara any valana aretina io tena ohatran'ny hoe gripa kely mandalo fotsiny dia ny afatra ngamba no any rehetra satria mena sehatra eto masolombavambahoaka na maha-kristiana ny tena kokoa misy teny tiako be zay mandeha ao anatin'ny fitondram-panjakanao zay fampahirezanay zany hoe la peur doit changer de camp satria nitahotra sy stresstsika manaka an'ilay fandrosoana fa raha ohatra ka manana vision tsika hoe resitsika io valana aretina io tsy atahorana io fa aretina ohatrany aretina rehetra io makafepetrytsika dia hitako hoe manosika kokoa zay androso dia na zany io stress io tena ennemi ny peur tena ennemi voalohany amin'ny fandrosoana dia tay anentana ny malagasy anizy ianao na inona firehana misy anao na inona antoko misy anao zavatra anankiray fotsiny miteny gasy koa dia efa miteny malagasy ny teny hoe zay mitambatra vato zay misaraka fasika zavatra mampalahelo eto Madagasikara satria efa nomena sehatra dia hiteny aho hoe mampalahelo eto Madagasikara dia tsika tsy dia mahay mifampisintona miakatra fa zavatra mifampisintona midina fa raha tsika malagasy tsirairay avy ninona firehana ninona hoe mety hoe lesoka misy na amin'ny fitondrana iza na amin'ny fitondrana iza fa raha ohatra ka tsika rehetra miaraka manana vision hoe anandratra ty Madagasikara ty anafaka anty Madagasikara ty dia ndao ray fanampy ndao fa misosikevitra dia fampiaino na andreo manakina na reo kianina dia mifampiaino akany zany zavatra rehetra zany amina zavatra pozitiva zany dia tena hoe anala an'ilay tahotra sy ny ahiahy satria ny teny aloka ny vavanao raha miteny anao hoe tsy androso mihitsy ny ty Madagasikara manozina ny tanindrazanao anenao hafa mihitsy ny zany hoe manandratra raha te hanandratra anao dia teny hoe androso ty Madagasikara ty misy ny fotodrafitrasa misy ny zavatra rehetra atao dia ahoana nanaovantsika anazy anapitsika ny mpitondro io ahafahanty firenentsika ty mandroso dia zay nanentanako andao re arehetana andaotsika hanambatra ny fahaizana sy ny herintsika sy ny zavatra rehetra ananatsika hampandrosoana ny firenena fa aok'izay le mifanenjikenzika dia aok'izay le mifampisintona midina fa andaotsika araka hifampisintona hiakatra dia hanandratra ny Madagasikara sotra indrindra amin'izay afatra mafonja dia mafonja zay Ramatoa solombavambahoaka tonga sady eto amin'ny faran'ny fandaharantsika hisaorana sankasitrahana ianao namaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana misaotra ihany koa nandray anay teto amin'ny toeram-piasanao eto anivon'ny Antenimierampirenena dia mirarisoa dia mankasitraka dia amin'ny fotoana manaraka indray Ramatoa solombavambahoaka mankasitraka anareo dia mankasitraka antsika rehetra naharitra ny aino sy ny jery fandaharanty sehatra anankiray tena isaorako be da be ny transparency fa mamesehatra malalaka ho anay solombavambahoaka ahafantaranareo izy atoko moa zay ao ambadika reny resaka politika be da be reny dia ianao zay tany tokantrano ihany koa dia hisaorana nanaraka an'izao fandaharan'izao manasanao hanaraka izany foana isaky ny alatsinainy amin'ny ray ora tolakandro amin'ny page Facebook ny Transparency International Initiative Madagascar dia mamay fotoananao ary amin'ny alatsinainy heriny anio toy izao indray veloma tompoko